famerenana amlony ny alaoko ato anatin'ny faritra menabe vokatry ny fanimbana miopapana izany dia nanao lahara-pahamehana ny fambolena honko ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jona ny 9 febroary 2024 niaraka tamin'ireo vondron'olona ifotony na voi tato amin'ny fokontany kimony ato anatin'ny commune ambanivohitra Bemanonga velaran-tany 10 hektara no nambolena zanaka honko mahatratra 7 alina sy ray hetsy isa. manokana ny fambolena ny ala honko aty amin'ny faritra ity fantatrasika fa ny mazava-dehibe zany ny ala honko zany ny fiainana zanak'olombelona aloha voalohany indrindra dia amin'ny lafiny tontolo iainana dia manana toerany manana lanjany manokana zany ny ala honko zany io koa lafiny zavatra mananaina ao an-dranomasina dia reo karazana trondro ny drakaka ny crevette rehetrarehetra io dia miankina avy aty amin'ny ala honko toy ny fiainan'ireo biby reo ka ny ministera izay miany ny jona manokana dia ny safidy amin'ity taona ity dia amboly ny ala honko amerina ny ala honko ny toerana raha ty toerana ty zao raha araka ny hitantsika dia ny famerenana ny ala honko no natao androany satria toerana fa nisy ala honko taloha dia niazana ny vrena naverina zay dia manodidina eo amin'ny 10 hektara eo no natao androany amerenana an'izay ny ala honko zay ny toerana fambolena ny ala honko zay eto Madagasikara dia reo faritra zay tokony ambolena ala honko eto Madagasikara dia nientanina daholo samy safidy ny andro any tanterana azy androany moa zany mety menabe aty menabe dia ny ministera misy no mietsika nankaty satria nisy hetsika manokana taty menabe mahakasika ny famparasoana resaka zony tamin'ity herinandro ity. Faritra anisan'ny manana otrikarenina betsaka ny faritra menabe ary manana noaviny eo misehatra ny jona tanjona ho an'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona amin'ny alalan'ny tetikasa sy ofisy andian'ny faharoa ny amboly honko hatrany amin'ny 1 alina hektara amin'ity taona ity.